amintsika teny mazava zay raha te hiditra any amin'ny fiainana Jesosy mihitsy ny teny zay tandremo ny didy ary ny fiainana tsy natao an'ny jiosy ihany fa natao antsika zanak'Andriamanitra rehetra na malagasy ianao na inona ianao izay hoe teo any amin'ny fiainana mandrakizay dia ho anao zany teny zany hoe tandremo ary ny didy ka anisan'ny didy anankiray izay tsy azo alana hoy aho ny resaka momban'ny atao hoe sabata izay efa manomboka jerevantsika ka anio ary dia mbola toizana ary io lesina mikasika ny sabata io ary menohatra amin'ny farany ianao satria ny teny farany hitantsika teto dia ny hoe izay manetsy tadiny tsy hihaino ny lalàna na ny fivavahany aza dia fahavetavetana ohabolana 720 ka noho izany mienoy ianao ary mamantara hoe inona ary ny didy ao anatin'ny lalàna tokony ho tandremako raha ty azo fiainana mandrakizay aho anankiray amin'izany hoy aho tsy azo alana le hoe mahatserovany andro sabata na masina azy didy faefatra ao anatin'ny didy folo ka ny hojerentsika androany zany dia zao efa hitantsika zany ny androan'ny sabata ny tandremana ny sabata sy nitaky ny Jehovah Andriamanitra ny sabata teo anivony zanak'Israely zay vahoakany tamin'izany fotoana zany dia maro ny fotokevitra zay mitaona ny olona amin'izao fotoana zao hevitra hoe tamin'ny andro taloha ihany zany sabata izany no tena notakian'Andriamanitra ary ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra taloha ihany na ny hoe Israely ihany fa ny amin'izao fotoana zao efa lasa ny mombamomban'izany marina ve zay zavatra zay raha ny soratra masina no jerena ny hevitry ny olona dia ny hevitra hoe Jesosy no nandrava sy nanapotika an'izany sabata izany efa nianarantsika tamin'ny fampianarana teo alohaloha teo fa Jesosy tsy tonga andravany lalàna fa hanatanteraka anisan'ny lalàna tsy ho ravany ary fa ho tanterahany ny atao hoe sabata andao ary hojerentsika hoe fony izy tety ambonin'ny tany nanahoana Jesosy Kristy teo anoloan'izay sabata izay nivavaka tamin'ny andro sabata ve sa tsy nivavaka na nitandrina ny andro sabata araka ny takian'Andriamanitra azy sa tsy nitandrina andinitsoratra masina iray ary hanomboantsika azy ao amin'ny Lioka dia ny toko faefatra andininy fa 40 Lioka toko faefatra dia andininy fa 40 izao no tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny zany hoe efa taoriana n'le fotoana nanosorana an' Jesosy izy ity vita batisy izy nandray ny fanahy masina zany hoe efa ao anatin'le hoe vanim-potoana fanatanterahany Jesosy ny iraka na ny asa nampanaovina azy tety ambonin'ny tany dia tao anatin'izay indrindra dia niverina nakany amin'ny tanàna atao hoe Nazareta izy dia io le hoe nahabe azy tao zany izy no lehibe dia rehefa tonga tao izy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra eto araky nambaraka moa dia hoe tsy tokony ahodikoditsika le tenin'Andriamanitra fa mazava dia mazava hoe araka ny fanaony zany hoe efa fanaon'i Jesosy zany ty zavatra soratana ato ity inona ary le fanaon'i Jesosy dia hoe niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata zany hoe ny fanaon'i Jesosy zany dia zao isaky ny sabata ny andro dia miditra any amin'ny atao hoe sinagoga ny sinagoga moa raha fahalalantsika sy ny hoe fahafantarantsika azy amin'izao vanim-potoana zao zany dia ohatran'ireny hoe fiangonana madinika ireny na hoe zanam-piangonana any amin'ny faritra somary ambanimbany vohatra dia ny zava-dehibe zany dia ny fahafantarana hoe isaky ny sabata na le hoe andro fafito izay no resantsika dia miditra ao amin'io atao hoe sinagoga io foana Jesosy Kristy dia manarak'izay zay zany ny an' Jesosy tsorona zany fa hoe nitandrina ny andro sabata izy na hoe nivavaka tamin'ny andro sabata tsy azotsika ho tsinitsiniavina izany dia andao kosa ro jerevantsika indray hoe nanahoanandray ireo apôstôly rehefa lasa Jesosy Kristy niakatra tany an-danitra satria maro ny hevitra hoe rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana Jesosy tsisy tsony zany sabata izany ndao jerentsika ary ny tenin'Andriamanitra vakitsika ary ao amin'ny asan'ny apôstôly dia ny toko fa 13 no anomboantsika azy asan'ny apôstôly toko fa 13 andininy 14 sy 15 asan'ny apôstôly toko fa 13 andininy 14 sy 15 ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe zao ary mivaky ny teny ary rehefa niala tany Perga izy dia nandrosona kany Antiokia any Pisidia dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo
Ary rehefa vita ny famakinany lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Eto indray zany araka ny resakintsika teo moa zany dia hoe rehefa lasa tany amin'ny voninahiny tany ambony tany Jesosy taorian'ny tsanganany tamin'ny maty, niakatra any an-danitra ny fahalalantsika azy, dia izao move ireo mpianatra izay nanokatra ny fiangonana voalohany tetỳ ambonin'ny tany, andro sabata ihany koa ve ny vavahany, tahaka n'le nataon'i Jesosy Kristy sa nisafidy andro hafa izy. Dia voalohany novakitsika teo moa zany dia hoe Paoly sy ny namany. Dia izy ireo zany voalaza eo amin'ny 140 manokana dia hoe niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Ny dikan'izany dia hoe tsy andro hafa fa lay andro sabata zay mbola nivavahany tamin'izy niaraka tamin'i Jesosy ihany. Zany hoe ny Paoly apôstôly moa ny resahany eto tsy mbola niaraka tamin'i Jesosy izy tamin'ny fahaveloman'i Jesosy tetỳ tany, fa raisitsika hatrany zany hoe matoa zany nivavaka tamin'ny andro sabata izy, dia anamafisana eto hoe na dia niakatra tany an-danitra raha Jesosy, mbola nivavaka tamin'ny andro sabata ny mpianatra fa tsy nivavaka tamin'ny andro hafa. Dia mitohy tantara io azy novakiana daholo fa hitsambikina avy hatrany amin'ny 2:20 isika amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 ihany 2:20, satria nangataka zany araka le teny novakitsika teo, nangataka le hoe lehibean'ny fiangonana tao amin'io toerana io zany hoe raha misy fananarana tianareo atao dia ataovy ozy izy. Dia nitsangana tokoa zany Paoly tamin'izay dia niteny nandahateny be, dia tsy vakitsika le lahateny fa avy hatrany dia tsambikina eny amin'ny 2:20 isika amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazany teny ary hatramin'ny 4:20. Asan'ny apôstôly 7:2:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Voalaza ny teny manao hoe: ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany ho lazaina amin'ny indray zany teny zany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka naporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saiko tafangina avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra. Fanamafisana hatrany zany ity voalaza ity hoe rehefa vita ny teny, rehefa vitan'ny apôstôly Paoly ary le teny dia nivoaka izy, dia nangataka zany ny olona hoe mbola tohizo, mbola lazaondray zany zavatra zany amin'ny sabata manaraka. Nahoana moa no nisoratany amin'ny sabata manaraka? Satria amin'io sabata manaraka io indray no hivavaka ry zareo. Vita zany le sabata androany dia namaky teny ry Paoly, nananatra teo dia ozy izy hoe tapitra le fotoana dia nirava ry zareo. Dia amin'ny herin'indray ohatr'izay ny antony dia hoe amin'ny herin'indray zany no andro mbola hivavahany zareo. Dia namafisina ry le izy eo amin'ny 4:20 hoe noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saiko tafangona avokoa ny tao an-tanàna, zany hoe tonga le fotoana manaraka. Ka ny tena tsy hoantsika moa zany dia zay hitantsika tsara zany fa na dia maika ary le olona hoe te hiaino an'le toritenin'ny Paoly dia nandrasany ihany le andro manaraka hoe amin'io indray zany tsika miona, amin'io indray tsika mivavaka. Ny tsy hoantsika moa zany dia zao lay andro sabata ihany no nivavahan'ny apôstôly, na dia efa niakatra tany an-danitra ary Jesosy fa tsy andro hafa. Ampitsika ihany na izany aza amin'ny asan'ny apôstôly 9:20, asan'ny apôstôly 9:20 dia vakina ny 1:1 ka hatramin'ny 7:20. Asan'ny apôstôly 1:1 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Zao ny voalazany teny: ary noho niondrana tsambo niala tany Troasy izahay dia nizotra nakany Samotrakia, ary noho niampitsy dia nakany Neapoli, ary noho niala teo izay dia nakany Filipy, ary izay tanàna voalohany amin'izany zara-tany Makedonia zany, sady zanam-panjakana, ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izay nankeny amoronony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary mipetraka teo izay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Eny ary eto indray zany dia nitohy hatrany ny apôstôly Paoly moa dia nitety tanàna sy firenena maro, asa tsy fantatra hoe volana vitsivitsy sa mety ho taona taoriana le nivakitsika teo no nitranga indray ty tantara ity zany fa tonga tany amin'ny zara-tany Makedonia izy, izay hoe zanam-panjakana na hoe kôlônia zany dia tsy hiditra lalina amin'izay moa tsika zany fa
aleo ny tantara ho tantara fa ny fiainantsika zany ny zavatra resantsika zany de momba an'le hoe andro ny vavahan'ny apôstôly. De tonga tany amin'ny tanàna io izy a, de inona nataony? Ny toetrandro vitsivitsy to zay aloha izy. De noho ny tonga ny andro sabata eo amin'ny 17 de nivoaka teny ivelan'ny vavahady zay nankeny amoron'ony. Ny zava-marina zany de zao, tsy nisy an'ilay atao hoe sinagoga tao amin'ity tany nalehandry zareo ty, na le hoe fiangonana. De rehefa tsy nisy tao de mazava loatra fa tsisy trano na hoe fiangonana azo ny vavahana rehefa sabata ny andro. Fa lasa izy nivoaka teny ivelan'ny vavahady. De nevitry zareo zany de hoe andao eny amoron-drano. Eny tsika no hitady toerana ivavahana. Tady toerana mangingina zany izy reto ary Paoly sy ny namany de hoe alao antsika fa antsika nivavaka. Satria zay le hoe zay nataonay izy fa nisy fitoerana fivavahana. Rehefa tsy nisy le sinagoga, toerana hafa no tadiavina. Inona no antony? Satria tsy maintsy mivavaka izy rehefa sabata ny andro. Zay no azo adintsika zay ka manamafy hatrany zany hoe tena mbola sabata tokoa ny vavahan'ny apôstôly tamin'ny taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Abitsika fanamafisana anankiray farany asan'ny apôstôly ihany toko 17 andininy voalohany sy faharoa. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy voalohany sy faharoa ary de vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa nandeha namaky any Ampifolia sy Apôlônizy izy dia tonga tao Tesalonika ary nisy sinagoga ny Jiosy tao. Ary Paoly niditra tao araka ny fanaony ary sabata 3 no niadiny hevitra avy tamin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. De mbola mitovy an'le teo ihany. Tonga tany amin'izany tany atao hoe Tesalonika zany ndray zany zareo. De tao ndray zany nisy sinagoga teo. Fa le tao amin'le toko 2 tao tsisy sinagoga de lasa izy nitady toerana tany amoron-drano. Feto ndray zany nisy sinagoga de tsy nisalasala ary Paoly hoe ndao ndray hiditra ao. Satria zay mihitsy le hoe araka ny fanaony zany de hoe rehefa sabata ny andro de miditra any amin'ny sinagoga. De eto voalaza mihitsy hoe sabata 3 niadiny hevitra zany hoe in-3 sabata zany Paoly tao foana. Izay ahafahantsika manamafy hatrano iaho hoe matoy in-3 sabata tary amin'le vakitsika voaloha zao le toko 17 de hoe sabata ray de miverina ndray izy nierin'iny de ohatr'izay koa zany hoe in-3 sabata. De ty zany tadidio tsara fa sabata in-3 ny sesy fa io man tsy misy manodina zavatra hafa ndray teny hoe sabata 3 karazana ndray de niady hevitra momba an'izay tsy izay mihitsy izy fa azonao vakina hevitra mazava be amin'ny baiboly teny frantsay de hitanao zany voalaza mihitsy hoe nandritra ny 3 sabata na hoe pendant 3 sabat. Ohatr'izay zany no voalaza ao zany ka dika moa zany de mazava trano fa de hoe ny andro sabata ihany koa no notazomin'ny apôstôly ho andro fivavahana tamin'izay fotoana zay. Ary reo rehetra reo zany nafahantsika manatsoka miampy an'le an' Jesosy hoe raha raisina le dity faefatra hoe mahatsiarovany andro sabata namasina azy de fampiarana miariary taty aoriana zany de zao natokana ho andro ivavahana ny andro sabata na lay andro fahafito, fa tsy natokana ho andro anaovana inona na anaovana inona. De zao ary fantatsika tsara zany fa tsy nisy andro hafa ny vavahan'ny apôstôly sy ny mpianatra voalohany tamin'izany fotoana zany fa lay andro ny vavahan'i Jesosy ihany le hoe araka ny fanaony tao amin'ny Luka toko 4:19 no mbola notazomin'ny apôstôly. Satria nahoana? Fantany tsara le tenin' Jesosy Kristy hoe tsy azo analana ny didy raha diditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. De ity misy teny efa nivakiana averiko ihany satria za mahatoky tanteraka hoe izao no betsaka tao amin'ireo apôstôly reo natonga azy ny fikitra tamin'izany. Jaona voalohany de ny toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Jaona voalohany toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Izao nivaky ny teny: ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Efa novakiana sy nampianarina teto moa ity fonisika ny resadresaka momba ny lalàna sy didy io mihitsy. Raha misy milaza hoe mahafantatra an'Andriamanitra na hoe tsorina mivantana zany raha misy milaza hoe zanak'Andriamanitra na hoe milaza hoe kristianina nefa tsy mitandrina ny didiny, mpandainga ao ty tenin'Andriamanitra ty.
Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa mpandainga tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ny mpandainga zany tsy vitan'ny hoe tsy milaza marina fotsiny na mandainga olona na mamitaka olona fotsiny ianao. Fa raha ohatra ianao mpivavaka nefa tsy mitandrina didin'Andriamanitra, mpandainga ihany koa ianao anatrehan'Andriamanitra, tsy azo fanjakan'ny lanitra. Dia ozy izy hoe aza hodikodina ho aza ny teny zany. Aza mitady fomba ialana amin'izany teny zany. Aza mitady fomba hanoerana n'izany teny zany. Fa rehefa zay le voasoratra dia zay. Dia eo amin'ny 9:9 moa ny tena tiako raisina eto hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia zao izy tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Zay enenina tonga ny apôstôly mbola hoe nitandrina ny sabaty, nivavaka tamin'ny andro sabaty, satria Jesosy dia nitandrina sy nivavaka tamin'ny andro sabata. Dia zay mitoetra ho aminy ity teny ity dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Kanefa tsy ny apôstôly ihany na ny olona taloha fa na isika amin'izao fotoana izao koa aza, raha mbola te-hiditra ny fiainana mandrakizay, raiso io teny io, izay nandehanan'i Jesosy andehananao, izay nekeny Jesosy ekenao, izay nolaviny aoka ho lavinao. Fa tsy hoe Jesosy nanangana ianao mandrava, na hoe Jesosy nametraka ianao nanala, fa adosoana be vava ao antsika zay eo anatrehan'ny tompo. Mitoy ihany ny fampianarantsika fa dia everiko fa mazava tanteraka amintsika zay rehetrarehetra izay dia zay zany no antony tonga ny apôstôly fa zao misy afatra napetraka Jesosy izay mbola ho anokanantsika aloha hevitra manokana mihitsy mombamomba ny resaka sabata io sy momba ny atao hoe didin'Andriamanitra. Efa nivakitsika teto ohatra ny hoe raha tsy mihoatra ny an'ny Fariseo sy ny mpanoratan-dalàna ny famarinanao tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianao. Fa mbola ho resantsika manokana reny andininy toy izay koa matitiko 7:20 ka hatramin'ny 7. Fa ny ovakitsika zany aloha zany dia zao hoe misy indray mieritreritra hoe zany sabaty zany tsy natao antsika malagasy, tsy natao an'ny firenena sasany, fa ho an'ny jiosy ihany. Dia tsika tsy mieritreritra mihitsy rehefa tenenin'olona dia marina foana, fa zao ny baiboly ihany neketsika hoe zao ny marina. Isaia no ovakitsika ary Isaia 9:20. Isaia 9:20 dia ny andininy 9 sy ny 7. Isaia 9:20 andininy 9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehova mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko ny tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafalatsadrady ankasitrahany eo ambonin'ny altarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Tamin'izany ary dia efa nambara fa tsy natao an'ny jiosy ihany ny sabata. Ngamba verika tsy mila fanazavana be fa mazava be aminao fa nisokatra ho an'ny hafa firenena na ny sabata, ny fitandremana ny sabata, na ny tranon'Andriamanitra atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Diso zany zay hevitra zay. Tamin'izany fotoana zany dia efa diso zay. Fa tsy ho an'ny jiosy ihany io sabata io. Na dia atao hoe ny jiosy ihany aza ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany, fa ho an'ny isam-pirenena, indrindra moa amin'izao fotoana izao. Nahoana no miteny hoe indrindra amin'izao fotoana izao? Satria ndao vakitsika ity teny ity izay efa nivakiana ihany, Galatiana dia ny 7, Galatiana 7:20. Enoy tsara ny tenin'Andriamanitra, azo vakiana hatrany amin'ny 7:20 izy. Zao ny voalaza ny teny ary, Galatiana 7:20 sy 20 vakitsika daholo. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy, na grika, na andevo, na tsy andevo, na lasy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Na iza natao batisa dia mitafy an'i Kristy. Jiosy natao batisa, Kristy nitafiny. Gentilisa na grika na inona natao batisa, Kristy nitafiny. Ary ireo Kristy tafin'ireo ray ihany. Fa tsisy hoe rehefa jiosy dia Kristy ohatraohatran'izao nitafiny, rehefa gentilisa indray dia Kristy ohatraohatran'izao nitafiny, fa ray ihany ireo Kristy tafin'ireo. Ary io Kristy tafiny io le nitandrina sabata sy nivavaka tamin'ny andro sabata ihany. Noho izany zay mitafy azy araka le Jaona voalohany 2:2 teo dia tokony handeha toy izay nandehanany koa, zany hoe mitandrina ny sabata na jiosy na gentilisa.